Ny FFKM dia nanao antso mba hitaomana ny vahoaka rehetra mba hanamarina ny anarana anaty listim-pifidianana. No hamafisin'ny fivoriam-ben'ny mpiandraikitra foibe FJKM ihany koa izany. Ny FFKM dia nanao antso ary no hamafisin'ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe FJKM ny vory farany teo ny amin'ny hitaomana ny kristianina ary mivoaka malagasy rehetra mba ho vahoaka tompon'andraikitra eo anolohan'ny fifidianana izay hatrehina ankehitriny ka handeha hanamarina ny anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Izany dia ao anatin'ny ezaka izay efa nitoma amin'ny fiangonana Mandrakariva mba ho vita ao anatin'ny fahamarinana ny fifidianana izay ho avy. Ka ny kristiana tsirairay avy izany dia tomana mba handeha makany amin'ny fokotany misy azy hanamarina ny anarany. Tokony handray anjara mihitsy ny kristianina amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Isika FJKM dia tena manana anjara asa lehibe amin'ny fiatrehana izao fifidianana izao. Afantatsika fa nisy ny fivoriana izay natao teny amin'ny fofikiriny amin'ny hoe tokony handray anjara ny kristianina manoloana an'izao raharaham-pirenena zao dia indrindra ny fifidianana ary araky ny hafany teo moa dia hoe mandraisa anjara ianareo any amin'ny isan'ambarantonga izay misy ianareo na eny amin'ny fokotany na eny amin'ny commune na any amin'ny région ahafahanareo mandray anjara amin'ny fanaraha-maso an'izao fifidianana zao dia heverina fa hafatra mafonja tsy ho an'ny kristianina FJKM ihany iny fa ho an'ny kristianina ihany koa atao anatin'ny FFKM ka tokony handray anjara mihitsy ny kristianina amin'izao fiatrehana fifidianana izao. Izandray moa zany no andrasantsika itsika zany zao no mifanafatra ho amin'izany satria manana anjara andraikitra lehibe itsika FJKM ao anatin'izao fiatrehana ny fifidianana izao. Nandritra ny fanokafana ny 150 taonan'ny mpampianatra sekoly Alahady natao tany Moramanga no nanambarana izany.